Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ry havana nahatratra ny sakafom-panahy alarobia 17 ny volana May 2024 izay hibanjinantsika ny lohahevitra manao hoe miasa ao amino ny fanahy masina. Ivavaka tsika, Andriamanitra rainay, Andriamanitra rainay tsara indrindra, rainay be fitiavana ianao. Misaotra anao izay efa tonga ndraiky ny fotoana ahafahanay miaino anao, miaino ny hafatrao, miaino ny sitraponao ato anatin'izao sakafom-panahy izao. Dia sokafy ny fonay sy sainay, fanahinay, tario amin'ny alalan'ny fanahinao masina izahay ahaizanay mandray izay tianao lazaina aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovanay vavaka. Amen. Mateo 4:1-11. Mateo 4:1-11 ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy dia nety fanahy nakany an-efitra mba halainy devoly fanahy. Ary nifady 40 andro sy 40 alina izy, koa noho ny afaka izany dia noana. Dia nanantona mpaka fanahy ka nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao, dia teneno tonga mofy ireto vato ireto. Fa izy kosa namalaka nanao hoe, voasoratra hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloaka ny vavan'Andriamanitra. Ary ny devoly nitondra azy nakany amin'ny tanàna masina ka nampitoetra azy teo an-tampon'ny tempoly. Dia nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao, mianjera any ambany any, fa voasoratra hoe, izy andidin'ny anjeliny ny aminao, ary eny an-tanany mitondran'ireo anao, fa andao tafintoina ny vato ny tongotrao. Hoy Jesosy taminy, voasoratra hoe koa, aza maka fanahin'i Jehovah Andriamanitra ao, ary ny devoly nitondra azy indray nakany an-tendrombohitra avo dia avo, ka naneho azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba mivonina ainy. Dia nanao taminy hoe, izao rehetra izao dia omeko anao, raha ihany koa anketo anatrehako ianao. Fa hoy Jesosy taminy, mandeha any ianao ry Satana, fa voasoratra hoe, Jehovah Andriamanitra ao no ankohofanao, ary izy irery ihany no tomponao. Dia nandao azy ny devoly, ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy. Amen. Ray masina manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Mananitra ny fiarabanantsika tsirairay avy ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo mahatratra an'izao sakafom-panahiny izao indray. Ho aminao anie ny fiadanany Ho aminao ihany koa. Amen. Amen. Ny Mateo 4:1 ry havana malaza mihitsy ny resaka hoe nakany devoly fanahiny Jesosy io. Rehefa avy natao batisa Jesosy Kristy dia nentin'ny fanahy nakany an'efitra mba halainy devoly fanahy. Maria ny etỳ am-piandohana samy hafa ilay hoe mpaka fanahy sy ilay hoe nentin'ny fanahy. Ilay hoe nentin'ny fanahy dia le fanahin'i Jehovah Andriamanitra zany mitondra anazy tonga dia ina moa le miova tampoka le toerana misy anazy transplantation tonga dia mifindra tampoka tonga dia atsita ho azy nentin'Andriamanitra nataony an'izay izy. Fa le hoe mpaka fanahy indray dia io lay entina ilazana ny asan'ny devoly io, kanefany eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany dia izao ny zavatra azo resahana. Voalohany dia izao, hainy fanahy masina tsy mitarika amin'ny toerana mora foana. Hainy fanahy masina tsy mitarika anao any amin'ny toerana mora foana. Maro ry havana ny fiangonana izay amin'izao fotoana iainantsika izao milaza an'izao zavatra teneniko izao. Rehefa mandray an' Jesosy ianao dia miova amin'ny fiainanao. Raha épicerie kely no nanananao rehefa mandray an' Jesosy ianao lasa épicerie ngeza be. Théologie de prospérité ny anaran'izay. Tsy hoe diso zay. Marina mihitsy zay, rehefa mandray an' Jesosy ianao miova mihitsy ilay fiainanao, miova ny fandraisanao ny zavatra anankiray, miova ny fijerinao ny zavatra anankiray. Fa rehefa mandray an' Jesosy ihany koa ianao dia izao hoe mety entin'ny fanahy masina any amin'ny toerana anankiray izay hitsapana ny finoanao. Mety hoentin'ny fanahy masina any amin'ny toerana izay hitsapana ny fankatoavanao. Solova tady latsaka ny soria. Eo anatrehan'izany tena ny tadiavin'Andriamanitra aminao
de zao hoe nijoroanao tsara, nijoroanao tsara ny amin'izay rehetra mitranga eo hoe manahoana ianao ve tena mijoro tsara amin'ny finoanan'Andriamanitra, ianao ve tena mijoro tsara amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, sa ianao lay manao an'le hoe didy fa 1 ambin'ny 10 peo zay miahaka, raha izay ny ataonao de satria eto zao raha ny Matio 7 ny 9 de ny tena nyteny mihitsiny hoe raha zanak'Andriamanitra ianao ovay mofo ireto vato ireto, ny fady hanina 70 andro 70 alina anie Jesosy fantatry ny devoly tsara anie ny atao entre guillemets hoe klemany ina lay klema, noana izy, rehefa noana izy de ozy izy ny devoly hoe raha zanak'Andriamanitra ianao ovay mofo reto vato reto. Mety misy fotoana ataon'ny devoly tahaka an'izany mihitsiny ianao mba hijerevana hoe ahoana ianao, ary matetika isika de le any am'le fahalemetsika no andehanan'ny Satana mba hahatonga atsika ho lavo. Ry havana, ny fanahy masina de mitarika atsika tsy hoe amin'ny toerana mora foana fa indraindray koa amin'ny toerana sarotra mba hitsapana ny finoanao, mba hitsapana ny fankatoavanao. Fa ny faharoa ry havana de zao, Jesosy Kristy de nandresy ny fakapanahy tamin'ny tenin'Andriamanitra. Jesosy Kristy de nandresy ny fakapanahy tamin'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa mandeha lay fakapanahy, lay ataony lay hoe devoly miteny aminazy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao ovay mofo reto vato reto, fa inona ny tenenin' Jesosy? Ny teneny de zao hoe fa voasoratra hoe tsy ny mofo ihany ny iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloako ny vavan'Andriamanitra. Fa ny faharoa de tena hitan'ny devoly fa tena nampiasa tenin'Andriamanitra, aleo kosa mba hampiasa kely raha zanak'Andriamanitra ianao de mianjera any fa voasoratra hoe izy andidin'ny anjely mba hoanao mba tsy ho tafotoana ny tongotra anao. Fa inona ihany navaliny Jesosy azy fa io koa ny tenin'Andriamanitra hoe aza maka fanahy ny Jehovahandriamanitra ao. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, antson'Andriamanitra ianao mba hampiasa ny tenin'Andriamanitra amin'ny zavatra tsara, ary mba hatena hoe hampiasa ny tenin'Andriamanitra aloha ny voalohany manana tenin'Andriamanitra ao anatin'ny sainao ao anatin'ny vavanao ao anatin'ny fonao ao. Ahoana ny hatanteraka an'izany? Mifidiana tenin'Andriamanitra anankiray, ohatra zao ty le nitenentsika ty hoe androany ianao mena 4 Matio 7:4, fa voasoratra hoe tsy ny mofo ihany ny iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloako ny vavan'Andriamanitra. Zay zany ohatra ny tenin'Andriamanitra azonao androany, ino eto iainanao tena tadidio averimbereno iny an-dalana eny, raha miona amin'ny olona ianao de mba zao ny tenin'Andriamanitra Matio 7:4 mena 4 ianao, inona le ao? Tsy ny mofo ihany ny iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloako ny vavan'Andriamanitra. Rapitso indray hafa indray ny teneninao, raha Matio 4:4 ny teo ataovy Filipianina 4:4 indray ohatra mifalia mandrakariva amin'ny tompo hoy izao indray mifalia. De rehefa mahita an'izay ianao de mitombo foana io ka tsy ny 4:4 fotsiny ihany no ataonao fa ohatra hoe ny 2:7:14 de mba mandeha le izy mba ohatran'izay no ataonao. De tantara faharoa 7:4 le hoe 2:7:14 teo ohatra, de ianao no mahita zavatra tahaka an'izay. Asa 2:9, asa 1:9 ohatran'izany ny ataonao de mitadidy tenin'Andriamanitra maro be ianao, ka ireny tenin'Andriamanitra reny no entinao ampiasaina amin'ny fiainanao andavanandro hanoheranao ny asa matin'ny Satana. Nambara tamintsika teo ry havana fa ianao de entin'ny fanahy masina tsy any amin'ny zavatra tsara sy mora foana fa mety any amin'ny zavatra sarotra ihany koa mba hitsapana ny finoanao, hitsapana ny fankatoavanao. Fa izao tenin'Andriamanitra ny entin'i Jesosy nandresy ny fakapanahy,
manana tenin'andriamanitra ao anatinao ao, ampiasao amin'ny zavatra tsara ihany koa nefa ny tenin'andriamanitra. Tapitra. Afaky Andriamanitra rainay ameo anay ny ay anaiky ny taridalan'ny fanahinao masina izay feo mibitsika moramora ao anatinay ao nefa dia matetika ihany koa tsy henonay fa amin'ity anio ity izay dia mangataka mba ahaizanay iaino ny fanahinao masina ary indrindra ihany koa anekenay izay lalana hitariany anay. Dia ameo anay ihany koa Tompo ny ahita didy ny teninao ao am-ponay ao anatinay ao izay ahafahanay ihany koa mandresy ny asan'ny ratsy, mandresy ny fakapana rehetra izay mandalo eo amin'ny fiainanay. Tompo dia mitarianay, mampianaranay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Tanterahan'ny tompo aminao ny izao tsodranomasina izay tononona amin'ny anarana izao. Fiadanana ny eo an-dralahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray. Ny fahasoavana ny eo anareo rehetra izay tian'i Jesosy Kristy Tompo amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Amen. Eny ary havana dia samy hitahin'Andriamanitra indray dia mirary soa daholo.